Namangy ny dadabe efa antitra ty zafikely indray mandeha ka. Nafarany hoe rehefa mba miverina ty am'izao seritse dia mba hitondray voanjobory sy henakisoa fa ireny mba loaka tena tiako a. Ny dadabe koa izy ty zafikely. Zay voanjobory sy henakisoa very dadabe ny mba afara naza matahotra dadabe fa hitondrako tsy lany lanina mihitsy dadabe rehefa tonga am'izao a. Tonga namangy izy tato aoriana. Aiza le roa le zavatra hozy dadabe ary toa tsy nitondry se? Vedre. Aza matahotra hoa dadabe ho izy fa tamin'ity any tsy nitondra fa rehefa miverina am'izao hosoloko koa na dia iny malabariny dadabe iny aza. Ary nasatroko efa tranainy dadabe iny aza dia hosoloko koa entiky miaraka amin'ny henakisoa sy voanjobory mba tiany dadabe zany. Dia ohatran'izany foana iny telo aman'efatra. Tato aoriana dia mba tapa-kevitra ihany izy hitondra ny henakisoa sy voanjobory kanjo mifanena tamin'ilay anabaviny nitomany. Fa maninona ianao ranabavy nitomany? Lasa tao dadabe. Hozy ranabavy. Taitra izy dia mba nigogogogo nitomany ihany koa. Dia hoy le olona nitantarany hoe zao no izy le roa raha mikasa hanoana ny efa antitra aza be kenikeninandreo dia ilaozany.